Aleloia, faly miarabantsika tsirara avindray tenako ary manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao azy ny ankonanao ary ampifaliana sy ampanetretena indray no hitondrasako teny fampaherezana fohy anio ary efa makasitraka atsika tsiraray avy heno hatramin'ny farany. Ny teny fampaherezana dia mitondra ny lohateny hoe fanambinana, izay no noetintsika nandritra nyity volana febroary ity anio ihany koa no lahady farany amin'ity volana febroary ity. Isaorantsika ny tompo amin'izany rehetrarehetra izany mialohan'ny hitondrasako izany teny fampaherezana izany nefany dia nao ngataka ny fanahy masina ao amin'ny tompo isika anatrehany mandritra n'izany fotoana hitondrasako teny fampaherezana izay eto, ary izany hitaritalana antsika tsiraray avy indrindra ny tenako izay hitondra izany teny fampaherezana izany. Ary vavakintsika tompo misaotra anao fa nomenao izao favahana izao indray tonga eto indray tompo hitondra izany teny fampaherezana izay solotena eto tompo fa ianao no hitaritalana eto, ary izay rehetra voalazako eto dia tena hoe tena avy aminao, ary ianao tompo no hitoetra ato anatinay tsiraray avy na izana ireto izay iaino ny teny fampaherezana sy andray, ary tena hoe akatoy ihany koa izay fa tsy mpiaino-panadino akory ny tompo. Tena hoe apetranay am-pelantananao izany teny izany satria teny entinay manatrika ny fiainanay, teny entinay manatrika ny fiainam-pananay ihany koa satria ianao dia mananatra anay sy mitaritalana anay amin'ny anaran'ny teninao mandrakariva tompo. Ka izay teny voalaza eto tompo dia ny fanahy masinao anie no tena hoe ampitoetra ato anatinay tsiraray avy, ka efa isaoranay ianao sahady izany rehetrarehetra izany dia misaotra tompo. Amen. Ny teny akatsika fampaherezana dia amin'ny ao am-bolana toko faharoa dia ny andininy fahaenina dia ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehovah no manome fahendrena avy amin'ny vavany no hiaviany fahalalana sy ny fahazava-tsaina. Izy mitahira fanambinana ho any mahitsy sady hampingan'izay mandeha tsy misy tsiny, ka dia mitandrina ny lalàny fahamarinana izy ary miampina ny lalan'ny olona masina. Ary amin'izay dia fantatrao fa fahamarinana sy ny rariny ary ny hintsiny dia ny lalàna tsara rehetra. Amen. Ny fanambinana dia fantatsika tsara fa fanambinana izany hoe roa ny fanambinana. Fanambinana dia tahaka ny hoe tahiana ihany koa ianao, fitahiana ihany koa io avy any amin'ny tompo, kanefa kosa ny fanambinana ety an-tany dia fantatsika tsara. Ny fanambinana dia misy fitaka matetika, misy ihany koa takalo ny fitaka tia amin'izao fiainana iainantsika izao. Mety hoe nambinina izy nanana ny fananany, nambinina izy nanana ny harena maro izay ananany, ambinina ihany koa izy nahazo zanaka, fa nefa kosa ireo zavatra ireo nefany mety hoe nisy takalo, izany hoe mety hoe nandeha tany amin'ny te hanan-karena izy dia mety hoe nandeha tany amin'ny olona hoe mba homeo an'izao fa te hanan-karena, izany hoe misy takalo izany, misy takalo izany fanambinana azo ety amin'ny fiainana izay iainantsika ankehitriny izao. Kanefa kosa ny fanambinana eto dia miteny ny tompo hoe izy mitahiry fanambinana ho an'ny mahitsy sady hampingan'izay mandeha tsy misy tsiny. Eny, raha mila fanambinana avy amin'Andriamanitra, ilay fanambinana maharitra, ilay fanambinana tsara indrindra, ilay fanambinana tena hoe ilayntsika amin'ny fiainana amin'izao fiainana itiavintsika izao dia ilay fiainana tena hoe tsara ary tsy misy takalo fa mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny tsy misy tsiny, izany hoe tsy misy lalana mivelively fa mahitsy tahaka ny fanambinana omen'Andriamanitra antsika, tsy misy
avilivilin'Andriamanitra ny fanambinana izay omeny anao raha eo aminazy ianao satria fantatsika tsara fa ny fanambinana avy amin'Andriamanitra dia tena hoe tsara maharitra. Kanefa kosa mila mitandrina isika ary miambina ihany koa amin'ny lalana olona masina hoy ny teny eo amin'ny 5:9, mitandrina ny lalan'ny fahamarinana izy ary miambina ny lalan'ny olona masina, miambina Andriamanitra, miambina aiso anao. Ianao ihany koa mila miambina ihany koa mba halalantsika sy hafantarantsika izany hoe fanambinana izany hitoetra ao anatinao. Mila miambina mandrakarivotsika Ray aman-dreny, rahavavy, ranadahy, satria fantatsika tsara fa ny fiainana amin'izao dia mila fanambinana tsara indrindra. Mila miambina isika satria tsy fantatsika ny izay rehetra avoaka ny ampitsona hoe amin'izao ora itenenako izao dia avy eo tsy fantatro na mbola velona na alain'ny tompo. Izay ilay hoe mila miambina mandrakariva izavsanao. Ny fiainana dia tena hoe ankinina amin'Andriamanitra, ka amin'ny tenin'Andriamanitra dia mitandrina ny lalàn'ny fahamarinana hoy izy. Mitandrina tokoa isika raha tena anana hoe fanambinana avy amin'Andriamanitra. Ny fanambinana ety an-tany hoy dia mandalo, misy takalo, fa ny any amin'Andriamanitra dia tsy misy an'izany, fa ny tena hoe ambinina ianao raha manaraka ny didy sy lalàna, ary ambinina ianao raha tena hoe miankina aminy tanteraka ny fiainanao, tsy mivilivily ihany koa. Ary amin'izay dia mifantatro ny fahamarinana sy ny rariny, ary ny hitsiny dia ny lalana tsara rehetra. Amen. Tena hoe hazavain'ny tompo, hampahafantaran'ny tompo amin'ny alalan'ny teny tsara mihitsy ny zavatra tokony alehantsika sy ataontsika amin'ny fandraisana izany hoe fanambinana avy amin'Andriamanitra izany. Tena hoe arovany isika ary ampianariny amin'ny alalan'ny teniny, ary tena hoe izy tokoa no tena hoe hiampina antsika ary hanomezany fanambinana tsara indrindra izany, satria raha ny olombelona hanome fanambinana antsika dia fantatsika tsara fa misy takalo iny, ary iny dia ho loa, ary iny dia ho very, ary iny ihany koa tsy maintsy ho simba ihany koa. Manana trano ianao, mety hoe simba iny, tsy maintsy hanamboatra ianao. Manana tomobile ianao, iny simba iny, tsy maintsy ho amboarinao, na mety hoe hafarany ary hamidinao ihany koa. Kanefa kosa ny fanambinana avy amin'Andriamanitra sady tsy hamidy izy no tsy ho simba izy ary tena hoe maharitra ihany koa aminao. Izany hoe fanambinana dia fitahiana ihany koa hoy nefa raha hitantsika eo amin'ny Jeremia 3:7 tena andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy, ho tahina izay olona matoky an' Jehova dia izay manana an' Jehova ho tokony, araka an'izay teniko teo ihany hoe Andriamanitra dia hanome fanambinana aiso anao. Kanefa kosa ianao dia mila mitandrina sy manana azy ao anatinao, ary tena hoe mitandrina, ary tena hoe ahoana moa ny tandremanao raha tsy matoky izay zavatra omeny ianao. Mila matoky ihany koa ianao, mila matoky amin'izay rehetra alehanao, mila matoky amin'izay zavatra ho ataonao, indrindra amin'ny fanompoana izay ataonao eo amin'ny tompo. Matoky azy ve ianao, matoy ianao manaraka azy, matoy ianao mitory ny teniny, matoy ianao tia azy, matoy ianao mizara amin'ny hafa, matoky izay rehetra ataonao izay ve ianao, sa hoe ataonao ihany izay azahoanao izay fiarahana aminy, kanefa kosa ny fatokiana tsy ao anatinao. Mila matoky an'i Jesosy Kristy itsika, fa izy dia tena hoe ilay fahatokiana. Raha matoky olona ianao, raisiko aminao tsika ihany koa, raisiko hoe matoky ireo ray aman-dreninao, ny amanao, ny ankohonanao, matoky ianao, kanefa kosa mety hoe izy mety hivadika aminao. Tena hoe matetika izany, na namana izany na ny zanaka sy ray aman-dreny matetika manao an'izay hoe matoky ny zanakao ianao, nefa ny avy eo ianao zavatra hafa no hitanao, dia izay dia tena hoe tsy avy amin'Andriamanitra izany. Tena hoe mila matoky, tena matoky an'Andriamanitra izaho sy ianao, raha tena hanana fanambinana avy aminy tokoa. Ho tahina izay olona matoky an' Jehova, matoky azy ve ianao, azahoanao izany fanambinana tsara indrindra izany, tena hoe matoky tanteraka ve ianao, hanananao izany fanambinana izany haharitra eo amin'ny fiainanao. Mbola
misy teny ihany koa nomeny tompo antsika tsiraray avy ao amin'ny Hebreo 1:20 teny andinin'ny voalohany eo, ary ny finoana no hahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Matoky hoy ato eo, matoky ve ianao raha tena hoe andray izany fanambinana avy amin'Andriamanitra izany, manana fatokiana ve ianao? Kanefa kosa ny tompo ihany koa mbola miteny eto amin'ny Hebreo 1:20 teny andinin'ny voalohany, ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Izany fanambinana izany dia mbola tsy hitanao satria mbola mangataka amin'ny tompo ianao amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fifandraisanao aminy, amin'ny alalan'ny fitondrasanao izay rehetrarehetra tianao hoe ho ambinina amin'izay rehetra ho atao anie ianao. Izany hoe mbola apetrakanao eo amin'ny tompo izany rehetrarehetra izany. Ka ny teny dia hoe ny zavatra amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Eny, matoky ianao na dia hoe mbola tsy hitanao ary izany zavatra izany. Mila matoky ianao ary mila mitena hoe atoetranao ao anatinao ny mombamomba ny Jesosy Kristy, momba ny izay angatanao fanambinana eo amin'ny fiainanao. Izy efa manambina anao mandrakariva amin'izay rehetra ataonao, amin'ny asanao, ao an-tokantranonao, ao amin'ny izay rehetra mba angatanao aminy. Manambina anao, ambinina ianao, kanefa kosa fantatrao ve fa tena hoe manana fatokiana amin'izany ve ianao? Eny, ny fanambinana dia mety matetika tsy azo eo izany fanambinana izany, fa mila matoky ianao na dia mbola tsy hitanao aza dia ankinao amin'Andriamanitra, ankinao aminy satria tena hoe fantatrao tsara, tena hoe fantatrao tsara fa Andriamanitra dia tsy mba mandainga, ary Andriamanitra ihany koa tsy olombelona ka mitaka, fa izay rehetra voalazany dia tena hoe Andriamanitra dia hanome anao an'izany. Kanefa kosa mila fahatokisana, finoana ihany koa. Mino ve ianao fa azo izany fanambinana izany? Fanambinana avy amin'Andriamanitra, fanambinana ilay tsara sy maharitra. Raha midina eo amin'ny faheniny eo ambany eo ihany tsika, eo amin'ny Hebreo 1:20 ihany, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy. Mbola midina eo amin'ny andinin'ny faheniny eo ihany izao sainao fa raha ny amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Raha ny finoana hoy ny tompo tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy, tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy. Tena hoe mila manana finoana izao sainao, mila manana finoana izao sainao hanatrehantsika izany fiainana tsara, fanambinana, fatokiana amin'Andriamanitra izany. Ary fantatsika tsara fa tsy misy zavatra tsy hain'ny tompo atao izany, tsy hain'Andriamanitra atao izany raha amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Ka mitenin'ny tompo hoe fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Tena hoe Andriamanitra tokoa dia tena hoe mamaly vavaka ary manampy anao, ary indrindrindra raha mitady fanambinana aminy ianao dia omeny izany rehetrarehetra izany, satria mila anao matoky azy, mila anao manana finoana ihany koa ahazonao izany fanambinana izany eo amin'ny fiainanao, ary mila ihany koa ianao mandeha amin'ny lalana tsara sy fahamarinana ary tsy misy fitaka, fa na dia mbola tsy hitanao azany izany fanambinana izany, mbola tsy fantatranao aza, izany hoe fanambinana izany hoe roviana hoe no hazonao izany fanambinana avy amin'Andriamanitra izany, dia mila matoky mandrakariva ianao ary mila ampitoerinao anatinao ny finoana izay omeny, izay azontsika sy azonao izany fanambinana izany, satria ny fanambinana hoy fanambinana tsara indrindra dia ilay fanambinana avy amin'Andriamanitra, ary maharitra no tsara indrindra.
Faranana, izany hoe misy teny ao amin'ny Joba 2:20, eo amin'ny andininy 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mifankazara mitsitohy ianao dia hiadana, izany no hahatongavany soa aminao. Amen, amen. Tena hoe mila mifankazatra amin'ny Tompo. Ataoko miadana mihitsy. Mila mifankazatra amin'ny Tompo izaho sy ianao. Tsitohy. Iza moa ilay tsitohy? Ilay Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Izy no hanome fiadanana ho anao. Izy no hanome ilay fanambinana tsara indrindra avy any aminy izay iraisinao sy entinao manatrika ny fiainanao, sy izany hoe fanambinana tena hoe tianao hoentina sy ambara amin'ny namanao na amin'ny ankonanao na. Satria ny fanambinana raha mahazo ianao, afaka zarainao ihany koa izany fanambinana izany ho zarainao amin'ny hafa ihany koa hoe izao no nazahoako izany hoe fanambinana, ary fanambinana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra, ilay fanambinana tsy misy takalo hoy fa tena fanambinana tsara no maharitra ihany koa. Hiadana hozy izy ny teny izany no hahatongavany soa aminao raha mifandray amin'Andriamanitra mandrakariva izaho sy ianao. Raha tena hoe mifankazatra aminy, izany hoe mifandray aminy mandrakariva ianao amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakianao ny teny, amin'ny alalanao fitoriana ny teniny ihany koa, ary tena hoe filazanao ny momba azy amin'ny hafa, tena hoe ambinina ianao amin'izay rehetra ataonao. Tena hoe ambinin'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany zavatra angatanao amin'izay. Mino aho fa nazana ianao dia tena hoe mangataka fanambinana avy amin'Andriamanitra. Mety hoe hafany ianao, fa Andriamanitra dia malala izay fotoana hanomezana ianao an'izay, ka ny Tompo dia mampiteny sy mananatra aisoanao, ary tena hoe mitari-dalana anao mandrakariva amin'ny fahazahoanao izany fanambinana ao amin'izany, satria ny fanambinana dia misy asa nadingana atao, satria ny fanambinana dia tsy ho azonao maimaim-poana, satria mila ianao ihany koa tena hoe miasa tahaka ny sika mila fanambinana dia maha-olombelona, dia miasa ianao mba hanana zavatra, miasa ianao mba hikarakaranao ny ankonanao, miasa ianao mba hanaovanao izay tianao, ary miasa ihany koa ianao raha te handray fanambinana avy amin'Andriamanitra, dia mandray ianao amin'ny alalan'ny teniny, dia mandray ihany koa ianao amin'ny alalan'izay toro hevitra omena ianao, ary izany no lalana entinao azahoanao izany fanambinana avy any amin'izany. Ka Andriamanitra dia manoro anao, mitari-dalana anao amin'ny alalan'ny teniny, afarany, anarany ary atorony izaho sy ianao, ahafahantsika azahoantsika izany fanambinana izany. Hoy aho hoe tsy mora ny azahoana izany fanambinana izany, fa Andriamanitra efa manoro lalana anao dia arahony lalana. Andriamanitra dia efa mitari-dalana anao andehandehananao amin'izany fanambinana izany, azahoanao izany fanambinana tsara sy maharitra izany anio, ka mino fa hanaraka ianao, ary raiso izay rehetra voalaza, satria ny teniny no tena hoe entintsika azahoantsika izany fanambinana tsara indrindra izany, satria Andriamanitra tsy hanome izay tsy ratsy na hoe tsy zakantsika izany, fa Andriamanitra dia manome fanambinana ary izay tena hoe zakantsika no omeny antsika, ary izany hoe tsy misy takalo hoy kanefa kosa raha manana izany fanambinana izany ianao, raha tena te handray an'izany fanambinana izany ianao dia mila manana fitiavana an'Andriamanitra ihany koa. Tena hoe atoera ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny hafa ihany koa, tsy an'Andriamanitra irery, satria raha mitia ny hafa ianao dia mitia an'Andriamanitra ihany koa. Tianao ny Andriamanitra dia mila mankatoy ny teniny ihany koa, ankatoavy hatrany Andriamanitra, satria na dia hoe tsy fantany aza ny zavatra hoe hitondrany ianao, ny lalana hitondrany ianao, ny fanambinana izay omeny ianao, mbola tsy fantatrao, kanefa kosa mila matiavo izy ary ankatoavy izay rehetra tena hoe omeny ianao isan'andro isan'andro. Androany hoy febroary farany
alahady farany ity volana febroary ity. Tsy misy 25 febroary raha tsy amin'ny herintaona indray, kanefa kosany Andriamanitra dia malala an'izay fitondrany aso anao. Ambininy ianao mandritra an'izay androm-piainanao, ambininy ianao amin'izay rehetra ho ataonao, ambinina ihany koa ianao amin'izay rehetra hokasainao sy tianao, ary indrindrindra ambinina ianao amin'ny fiarahanao aminy mandrakariva, ahafahanao hanananao fiainana mandrakizay, fiainana tsara, fiainana maharitra amin'Andriamanitra. Kanefa kosa tiavo Andriamanitra, tiavany hafa ihany koa, ary mankatoavy ny tenin'izay omeny ianao tsy anio ihany, fa izay teny rehetra omeny ianao sy izay rehetra afarany, teny fampahirizana omeny ianao isan'andro isan'andro, dia raiso ireny fa misy anatra, misy teny ahazahoanao fanambinana avy amin'Andriamanitra izany. Ka dia Andriamanitra anampy atsika tsiraray avy ka ambinitsika amin'izay rehetra ho ataontsika. Amen. Izay ary no teny fampahirizana averokana amin'ny tompo irerian'ny voninahitra, ny tompony ameny izay tsy feno ary isaotra ny tompontsika amin'izay teny izay. Tompo, misaotra anao fa izany teny fampahirizana izay indray no nomenao anay tsiraray avy. Ianao tompo no nampiteny ahy teto, ianao ihany koa no nitardalana anay eny na izana ireto izay niaino ihany koa tompo, dia mino afa nandray izay afatra sy nandray izay teny fampahirizana ho anay tsiraray avy izay. Tompo, ianao no saoranay satria mampianatra anay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao, ka ingany izay tena hanana fitiavana anao, akatoanao ihany koa, ary tena hoe hanana finoana azahoanay izany fanambinana, tena hoe fanambinana avy any aminao, ary fanambinana tsara sy maharitra izany tokoa. Ka averiko any aminao rery tompo, ny saotra mitery, ingany izay rehetra voalaza dia tena ho raisinay, ary izay rehetra niaino tsy hiaino fotsiny fa hiaino mpakatoa ihany koa izy ireo, ka samy andray izany teny fampahirizana nomena teto izany tompo. Ka ianao rery tompo no isaoranay amin'izany, ka dia averiko any aminao ny tera ny haja amin'ny voninahitra, misaotra raha io. Amen. Sama na wai panduwa, bila